Iresaka aminareo ako amin'ny maraina ity ny raharaha nahazo ny mpanao gazety namana teny talata maty teny tamin'ny omaly rehefa nisy ny fandrahona ny lieutenant anankiray gendarme lieutenant anankiray izay tena tsy nisy nidirany tamin'le raharaha mihitsy ny trangana lozam-pifamoivoizana izay manko nahafatesana ramatoa nandeha tongotra tamin'ny sisin-dalana anankiray zany teny talata maty teny mahatsitradrano satria nitrongisana fiara 4x4 ilay ramatoa fa raha ny fanazavana zany dia hoe nisy ihany tsy fahafehezan'ilay mpamily intsony ny fiara noho ny fandehanany mafia satria tena nirimorimbo be mihitsy ny mpizory vavolombelona aloha dia nilaza hoe nirimorimbo be mihitsy ary paritaka ny anatin'ny Facebook any ny sary samihafa ny sary ilay 4x4 miloko somary mangamanga izay 4x4 reny Toyota ireny dia hoe nirimorimbo be zany dia tsy voafehany intsony ilay fiara rehefa avy eo mahatsitradrano ary tena nitapatapaka mihitsy ny vatan'ilay ramatoa tena nampalahelo be mihitsy fa teo zany no io moa ohatra ny vaovao rehetrarehetra zany fait divers rehetrarehetra dia nalefa ny mpanao gazety zany tonga teny ny mpanao gazety naka sary dia mpanao gazety amin'ny gazety Télé Express zany no tonga teny an-toerana hoe anatanteraka ny asany fa nefa ny sondary teo nanao an'izay asany izay fa ny magaga dia zao tonga vany zany ty fiara 4x4 ny moreg nisy any ramse lieutenant taoko hoe ramse lieutenant sondary zany solomaso moa ary tena aviavy ny tovolahy zany avany tsy hoe ahoana moa zany tena fandehany fa dia tena hoe izy ny rôle zany ary nagaga dia hoe tsy misy idirany loatra satria fa nanao ny asany teo le sondary teo amin'ny toerana zany vao nitranga le lozam-pifamoivoizana dia ny sondary teny talata maty zany efa tonga nanantona teo fa ity tovolahy ty zany lieutenant ty tsy fantatra zany hoe ahoana moa zany fa nisy fiara asa hoe sendra nandalo ve le fiaran'ny Emoreg le 4x4 Emoreg reny no hoe nahita izy zany dia nidiny sa hoe nidepesena teny an-toerana mihitsy izay zany tsy mbola tena mazava fa no tonga teny izy zany dia tsy dia tena le tany amin'le hoe lozam-pifamoivoizana loatra ny tena tonga dia nahamaika azy fa tonga dia taty amin'ilay mpanao gazety nanao ny asany nakasary zany avy hatrany dia hoe amin'ny teny feno fandrahonana fa izy ianao aiza ny karatra sy ny orinasanao namalotsotra moa zany le mpanao gazety hoe ty no karatra zany dia te mitoera-piasana amin'ny Express de Madagascar tonga dia hoe tsy mahazo masakana sary eto sady tonga dia mandrahoana mihitsy moa zany ataovy eo ary raha mahasahy maka an'le sary zany nefa raha neza moa dia gaga mihitsy zany na le sondary hafa izay namany ty tovolahy ty raha tonga teny an-toerana dia taitra zany rehefa nahita ny fihetsika ilay lieutenant ohatrany hoe tena aviavy be avany ary tonga dia mampiseho mihitsy hoe manararoatra ny fahefany zany hoe za gendarme za afaka mibaiko hoe asa moa zany inona ny tena nandalo tao anatin'ny lohan'le lieutenant tamin'io fotoana io satria dia makasary ohatrany makasary rehetra ihany ny mpanao gazety tsy fantatro mihitsy zany fa dia nirarany hoe tsy avela makasary hatramin'izay koa tsy misy an'izany hoe tsy avela makasary zany rehefa fait divers mpanao gazety fa tsy haiko nalalana vaizany nahitany tovolahy lieutenant an'le hoe tsy mahazo makasary tampoka zany ny mpanao gazety fa nefa ran'le izy voatery ny teny mihitsy etrehantsika amin'izany ange voatery ny teny zany le pakasary ny mpanao gazety pakasary namany io hoe aloha iantso an'ny colonel lehibe anao any amin'ny Emoreg ary zany colonel Rakotomanina Florence satria magaga anay ny fandrarana anay tsy hakan'io sary io dia natao zany dia ny hoe rehefa naheno an'izay le naman'ity lieutenant ity zay vao nisitositona azy hoe mialafo mety ho lozy zany raha ohatra ka tonga any amin'ny lehibe zany resaka izany fa le izy tena tsy maintsy atao tonga any amin'ny lehibe mihitsiny ary zay moa zany somary ohatra nampilefitra ny tovolahy lieutenant zany rehefa tratran'izay fa ny zavatra magaga dia izao tsy vao zao akory fa efa fomba fanao an'ity gendarme lieutenant ity mihitsy rehefa mahita mpanao gazety manao ny asany zany eny amin'ny toerana isan-karazany eny manao ny fihetsika feno ohatrany hoe fanjakazakana zany hoe tena mandrahoana ny mpanao gazety tsy mahazo akana sary io fa dia ho atao an'izao na ho atao an'izao alainy ty sy ny sisa raha onana zany le mpanao gazety ary ny tao anatin'izay dia ohatra ny tanysainy namana moa zany ary rehefa nanaovana fanadadiny satria ireo mpanao gazety namana eo anivon'ny vondry ny mpanao gazety pakasary CPJM dia ny tantara tsara n'le izy zany hoe izy io ozy dia efa nanao ohatra ny fihetsika ihany koa tamin'izay mpanao gazety ny vivandray no nataony zany tamin'le hetsika ny mpampianatra frama voatsela akory
de nandritra n'iny a ny andeha ataontsika zany hoe tonga de nandrarany ty tovolahy ty zany ary tamin'izay fotoana izay dia voalaza efa nahazo fampitandremana tany amin'ny lehibeany ny tovolahy nefa mbola mamerina n'izay fihetsika izay ihany zany zay no mahatonga ny teo anivon'ny CPGM nanao fanambarana hoe ny mpikambana ao amin'ny fikambana mipakasary an-gazety mivondrona amin'ny CPGM de manameloka ny fandrahonana sy ny fanakanana nataon'ny lieutenant tompony andraikitra ireo anivon'ny Moreg tamin'ny mpikambana ireo anatin'ny CPGM nanatanteraka ny asa ny teny talata maty ny alarobia 20 novambra atoandro marina fa tsy nanompa na namingavinga io pakasary io fa nanatanteraka ny asa ny tony andavanandro ary namalo ny fanontaniana napetraka ilay lieutenant marina trany ihany koa fa ny rahany lehibeany izy io akasary ny lozam-piarakodia nisy eo teny an-toerana io atoandro io nitakaratra sy nanontany ny orinasa ny avy hatrany moa io lieutenant io namalitra amin'izany tsy nahafapohan'ny azandary ny valiterina de efa nazava aza ny toeram-piasana sy ilay orinasa naniraka azy ity farany hosetriny de raombava ny amin'ny tsy tokony akanany sary ilay lozany seho sy fandrahonana raha makasary eo no nataony ty lieutenant ity an'ilay namana pakasary loza tony loza rehetra nefa io ary eo ampovoan'ny arabe mananjoa akasary zany ny mpanao gazety ary mety isy fetraikany amin'ny asa ny rasanatria ka tsy azo n'ilay sary marina fa mbola tsy nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay izany fanakanana mpanao gazety sy hanao ny asany zany nilaza ny antsony lehibe an'ity lieutenant ity ny pakasary raha tsy avela hanao ny asany no sotomy namany ilay zoandary raha vao nandre zany izy ireo ary afaka nanatanteraka ny asany ihany le pakasary manoloana ny titranga ity de tiany mpikambana ao anatin'ny CPGM manambara fa mpiara-miasa zao zany ny voalaza ny ataoko anaty farangisosina satria zao mivaky ilay fanambarana hoe mpiara-miasa sika ngia lieutenant ka tsy enao no ampianatra anay ny asanay mifamendro ateo tsika ary mifankahita isan'andro eny akianja koa eto ampamarana de mangataka anao tatitra amin'ny lehibenao vokatry ny fanaovana raha matahora mpanao gazety manao ny asany tsy manana lolopo aminareo ny fikambana ka samy sika manao ny asa mifanandrify amintsika avy misaotra tompoko ny braony CPJM ny ozany namana toeka zay nge le lacune les forces de l'ordre mbola mieritreritra hoe tamin'ny formation communiste reny ihany de mbola manapa-pahefana zany atao kory moa fa de verina fa tafita any amin'ny tompony andraikitra izay resaka izay